manatitra ny arahaba tompolahy sy tompokivavy manaraka izao fandarana atolotroko eto amin'ny YouTube izao. Androany tena ho resaka manokana mikasika ny motion de censure satria nalaza loatra izy io teto Madagasikara tato ato ary tsara ngamba ho an'ny mpianatra lalàna tahaka ny tenanay mitondra fanazavana mikasika izany. Voalohany dia ny motion de censure dia voafaritra ao anaty lalam-panorenana any amin'ny andininy fa 300 ary izany dia mikasika ny fifandraisana eo amin'ny mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka, ny parlement zany sy ny gouvernement. Ankehitriny dia nandely loatra ny resaka mikasika ny motion de censure io ka tsara mba fantatsika hoe inona aloha ny atao hoe motion de censure. Ny atao hoe motion de censure dia fomba iray hoentin'ireo mpanao lalàna maneho ny hevitrin'izy ireo hoe tsy mankasitraka ny politika fitantanana sy fitondran'ny gouvernement. Mariko tsara fa eto ny gouvernement no voaresaky n'io fa tsy miresaka ny président izy io fa ny gouvernement zany no voaresakin'izy io hoe tsy akasitrahan'ireo mpanao lalàna zany ny fomba fitantanana, fomba fitondran'ny gouvernement dia amin'ny alalan'ny motion de censure ireo no maneho an'izany tsy fankatoavana izany. Ahoana ny fipetraka an'izany motion de censure izany? Voalohany dia mila ametrahana ny motion de censure dia mila ny atsasa-manila ny solombavambahoaka no manao sonia ny taratasy ny motion de censure. Zay izy io vao azo apetraka. Mbola tsy miresaka vote tsika eto fa mbola hoe apetraka. Rehefa mandeha zany ny misy solombavambahoaka tapa-kevitra anao an'izany motion de censure zany dia manangona sonia atsasa-manila n'ireo député tsika zany. Ka rehefa feno zay atsasa-manila zay sonia dia apetraka any amin'ny bureau permanent iny sonia iny sy ny demande na motion de censure iny dia 48 heures 24 ora ao arinany mandeha ny vote. Eo amin'ny vote ndray zany 2/3 roam-pahatelony zany raha ohatra hoe roam-pahatelony député no manenky ny motion de censure zay vao adopté ny motion de censure ary ao amin'io 700 lalam-panorenana io ihany dia milaza fa tsy maintsy mamelitsam-pialana ny gouvernement ary eny amin'ny président ny république moa ny ametrahana an'izany ny démission zany ary ny président zany manendry ny premier ministre vaovao manaraka ny 720 zay efa niteraka korotana hatramin'izay izy io. Ka androany tenako dia gagagaga ihany satria mahita n'ireo député sasatsasany izay mamory sonia tsy fankatoavana ny motion de censure dia gaga satria zavatra tsy misy no hitadiavanao sonia. I contre motion de censure anao, rehefa mi-contre anao dia avelanao le olona mitady motion de censure tsy sinevanao fotsiny iny fa tsy anao olona tsy hanao indray no lasa hoe tsy manaiky motion de censure dia anao sonia. Taiza indray mbola nisy an'izany? Ôry solombavambahoaka taiza nisy an'izany? Hoe anao tsy manaiky indray no mandeha mitady sonia hoe tsy manaiky? Gaga manko amin'ile izy satria ohatrany mampimely izy hoe solombavambahoaka mpanao lalàna ve dia tsy mahay io andininy 700 io hoe raha misy olona te hanao motion de censure dia mamory le olona te hanao sonia atsasa-manila dia iny amin'izay no entina devant ny assemblée générale ny député dia votena 2/3 mandany an'iny. Rehefa tsy d'accord anao dia mipetraka tsara dia tsy mamory sonia zany. Tsy hitako ny dikan'iny, tsisy dikan'iny, fotoana lany iny, tsisy dikany, tena tsisy dikany iny sonia navorinareo iny ry solombavambahoaka, tsisy dikan'iny. Ny zavatra tokony nataonareo dia tsotra hoe misy ohatra ho any mapara ohatra te hanao motion de censure dia avelanareo mapara hitady an'ny sonia ny atsasa-manila ny député dia rehefa mandeha any amin'ny latsabato le izy 720 ora ao aorinany dia tsy mivoty fotsiny nareo, mivoty non nareo fa tsy nareo indray no mandeha mamory sonia. Tsisy dikany iny, tsisy dikany. Dia miteny anareo hoe jerevo lalàna io fa aza piarinareo amin'izay tiavanareo azy fa mba jerevo izy io. Zay ny mikasika an'iny tompolahy sy tompovavy ka ngamba ny ataoko fa mazava amintsika rehetra ny atao hoe motion de censure. Sao raha tompolahy mankasitraka tompovavy.